oabolana toko faefatra andriky fatelo amby roapolo oabolana toko faefatra andriky fatelo amby roapolo tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana fa avy ao aminy no hiaviany aina tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana fa avy ao aminy no hiaviany aina raha mijery ianao io a dia izay zavatra rehan'ny sofina dia miditra anany fo tandremo ny zavatra enonao tandremo ny zavatra velanao miditra eo amin'ny sofinao tandremo ny zavatra velanao miditra eo amin'ny fandrenesanao rehetrarehetra fa io no miditra voalohany any anatin'ny fonao inona moa re olona ny zavatra hoe tandremana tsy ny zavatra fragile tsy ny zavatra mora vaky tsy ny zavatra mora potika tsy ny zavatra mora niterana zavatra fa maninona ny tandremanao ara ny tranonao e fa maninona ny dinao tranao avelao ary izy mibanakao e fa maninona ny tandremanao fa maninona ianao manana gardien fa maninona ianao manana vachety fa maninona ianao manana fanalahidy sy lakle ina zany matonga anao manidy an'io fa maninona ianao nitandrina an'io satria zavatra sampadiny ao satria miainao no ao fa maninona ianao manana le vilany sy le kapoka le hoe raha misy mamono varavarana dia manely le izy rehefa raha menjery satria ianao misy zavatra tandremanao ao tandremo ny fonao tandremo ny sainao tandremo ny mombanao rehetra mihoatra ny zavatra rehetra jereny aho toko fa 7:7 ny fo dia mametaka mihoatra ny zavatra rehetra sady manana aretina tsy azo sitranony jereny aho toko fa 7:7 ny fo dia mametaka mihoatra ny zavatra rehetra sady manana aretina tsy azo sitranony izany mahafantatra ny aminy izao Jehova ny mpandinika ny fo sy mpamatatra ny vo mba hanome ny olona rehetra araka ny alehany avy dia araka ny vokatry ny asany ifonako izay zavatra ampidirinao ao anatin'io fonao io no torotoroanao tao anatin'ny fonao dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ny fo dia mametaka mihoatra noho ny zavatra rehetra izany tsy manana fo iza raha manany dia tadidio io fonao io dia afaka ny amitaka anao rehefa diso ny zavatra nampidirinao tao mamitaka io amin'ny fisainana amin'ny fihevitra amin'ny fanapa-kevitra rehefa zavatra tsy normalina ny ampidirinao ao anatiny mamitaka izy ozy izy a dia ozy izy manana aretina tsy azo sitranony ifonako corona zany mbola azo sitranony karazany zavatra be dehibe mbola azo sitranony fa inona ozy izy manana aretina tsy mety sitranony ny fo dia zao nyteneniko anao dia zao ny tenin'Andriamanitra hoe hoesorona aminareo ny fovato dia hosoloana fonofo ianareo misy zavatra ao napetrakintsika izay tsy afaka ny sitrana mitsony tandremo ny avonavopo ny alahelo ny zavatra ratsy rehetra izay nambolenao tao anatin'ny fonao fa misy karazana zavatra izay namboleny tsy mety sitrana solution tokana ngotana le fonofo le fovato mba ho atao fonofo mananiko izao dia teneno Andriamanitra le zavatra tsy mety sitrana tato ongoty dia soloy mihitsy ny mahatonga ny olona lasa mangendy amin'ny fiainana ny mahatonga ny olona ao ny avy ny aingy ka raha ao amin'ny ainy raha misy zavatra tsy mety sitrana dia dikan'izay milongotana aleo kely aho a fohifohitsina ny teny izay metiko androany dia hoy izy hoe tandremo ny fonao dikan'izay arovy io ohatra ny fiarovanao an-tranonao ohatra ny fiarovanao any mombanao mafinaritra dia ity hitreo amin'ilay manaraka tsy arovy ny fonao ohatra ny ianao manao aritava ary orona dia narovana manontolo ianao mba tsy amodika ny hafa ty zavatra mahafinaritra sy mavaria tsy misy hoe saromana hatramin'ny maso fa ny orona sy ny vava ihany izay raha mbola mifanahy ihany hoe imagineony mahay zavatra Andriamanitra ity efa fantany hatramin'ny voalohany hatrany ampiandomoanana nanamboatra antsika hoe mila sofina ianao fa teza moa io cache-bouche ity cache-bouche ity napetaka ao raha tsy teo amin'ny sofinao
dia makaiza zany ny arovanao an'ny hafa sy tenanao fa ozy ny tompo hoe ilainy rehetra ty amin'ny 2020 sy 2021 fa leo asiana sofony jerena hoe fievitr'andriamanitra ho antsika tsy hoe nisy zavatra fiantonana manokana ve teto raha tsy nisy ny sofony fa zao hoy ny ten'andriamanitra arovy matotsika miaro ny tenantsika sy miaro ny hafa tadidio dia ohatrany koa rehefa arovanao ny fonao sy ny sainao dia miaro ny hafa koa ianao miaro ny tenanao ianao dia miaro ny hafa ihany koa ty zavatra anankiray vakiny sokafo dia miara-mamaty mafinaritra be tsika rehetrarehetra Genesis 5:10 eto le hoe ahoana rangy fa maninona ny amin'ny alalan'ny fonao sy ny sainao no hiekaranao tiany olona mandeha seminera resaka fitahina fa raha fatany fa ho fitahinao anazy ny momba ny fo sy ny saina dia tonga izy iaraka makitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia nitondra azy nivoaka teo ivelan'n'lay izy teza hony teo ivelan'nay izy ka nanao hoe jereo angely lanitra ka isamikitana raha manisy azy ianao dia moa izy tany nitahaka izany nitaranakao miara-mitraka daholo satria any tsy voarin'le aritavany maso miara-mitraka daholo inona ny hitanao inona misy tsy miteny mihitsy na ao anatin'le arivava azy inona ny hitanao dia zao tadidio tsara ty ozy izy tsika teo hoe ny fosiny saina no fiakarana eo amin'ny fiainana rehefa ao anatin'ny olana fa maninona ny tsy mitenen'andriamanitra tao anatiny tamin'izy mbola tao anatin'lay hoe za manana tananaka be lehibe ohatra ny fasika ao anao dia zao ny tenin'andriamanitra ny fisainako tsy mitovy ny fisainanareo fa ohatra ny ahavo ny lanitra sy ny tany izy ny fisainako sy ny fisainanareo aza miala vetivety Korintiana 2:2-4 fa iza no nafantatra ny sain'ny tompo mba hampianatra azy fa izahay manana ny sain'i Kristy dia ho asehoko anao sain'i Kristy avy ireny le verset teo azafady ho asehoko anao sain'i Kristy raha mbola atao anatin'ity trano ity ianao raha mbola ao anatin'ny olona anao foana no jerenao raha mbola ao an-trano foana ianao dia tsy ahita nikitana tsisy olona mahitakitana ao an-trano fa tsy maintsy mivoaka n'ilay ianao mitraka ianao dia mahita ianao ireo nikitana dia zao teneko anao raha ny fihevitrytsika olombelona dia ity plafond ity fetrantsika fa rehefa ny fisainan'andriamanitra dia hoy izy mivoa dia jereo fomba fisainako kitana nana rehefa mijery andriamanitra dia hoy izy hoe isao kitana raha vao isanao tsy misy olona mitanondrika ka manitakitana hoe mage ankitany zany io misy mangirana kokoa noho ny hafa fa ozy andriamanitra hoe mivoa milainao dia mitraka dia isao kitana ny fomba fijerin'andriamanitra dia tsy mitovy amin'ny fomba fijerintsika fijerin'andriamanitra rehefa vao isanao io kitana io dia afaka mitovy amin'ny fomba fijerin'andriamanitra ianao iza ozy izy manana ny fisainan'andriamanitra ka hampianatra azy dia zao teneko anao misy zavatra indraindray mety tsy azontsika satria tsy takatry ny saintsika fa nianara manana ny fomba fijerin'andriamanitra ndana mivoaka jereo lanitra raha vao fetranao ny lanitra raha vao isanao kinana dia ho fantatra hoe atreza ny zavatra vitan'andriamanitra ny zavatra vitan'ny olombelona ty plafond ty aky ie nasiana ny hibika ianao nasiana ny jany natao an-trano ianao efa voatofoka tanteraka ny amin'ny olanao ianao tsy mahita mihoatra mintsony ianao dia za miteny ianao raha ionona ny amin'ny zavatra ainy fonao sy ny sainao ianao dia zay zany ny plafond anao zay ny plafond anao fa raha ohatra ianao ka hakatohan'le niteneniko tany am-boalohany tiavany Jehovah-Andriamanitra ao mihoatra no ny zavatra rehetra dia hifamatotra amin'Andriamanitra dia hoy ilay ten'Andriamanitra teo hoe fa ny sainay dia sain'ny Kristy raha ionona ianao amin'ny plafond dia hoy izy hoe mahaiza mionona tompoko fa raha ohatra kosa ianao anaiky androany
dia hivoaka n'lainao dia hijery ambony dia ho hitanao hoe ohatra ny ahoana ny fisainan'Andriamanitra. Dia tenenao Andriamanitra hoe Andriamanitra raha ny fisainana dia ity plafond ity fetra, fa raha ny fisainanao dia mbola mahavita manisatra ny kitana ianao. Ianao izay namorona ny kitana rehetrarehetra dia hoy izy hoe tahaka izany koa ho an'Andriamanitra dia mihoatra lavitra noho izay saintsika sy ao am-pontsika fony. Izy ny mandinika ny vosiny fo. Ny fiakaranao zany eo amin'ny fiainanao dia tsy miankina amin'ny hoe plafond ity plafond fa miankina amin'ny plafond an'Andriamanitra. Ary io ary zany mbola teny anao tsisy dikany taminy nanamboatra an'io, izy mbola mihoatra lavitra noho izany. Ary hoy teny Andriamanitra ho anay Andriamanitra izay mahay manao mihoatra noho zavatra rehetra. Eny mihoatra lavitra noho izay saintsika azy no omana ho antsika. Dia hoy ianao hoe rovina zany le fisandratako. Raha mangataka ianao hoe fisandratana dia mety misy fotoana ianao nampitahany fiainanao tamin'ny hafa, tamin'ny olona. Hoy ianao hoe ndry rianina mety tsara ny fiainana, ndry rianina ohatr'izao, ndry raha za koa ny nanana ohatr'izao dia ohatr'izao. Dia izao no teneniko anao, raha fampitahana no hitondranao amin'ny fiainanao sy anefenao sy ho ataonao plafond amin'ny fiainanao hoe plafond a hianina tsara be ny fiainana dia iny amiko ny plafond dia tsy afaka nahita ny kitana ianao. Ny tsaratsara noho ianao hisy foana, ny manana noho ianao hisy foana. Fa tadidio ny plafond anao tsy ny olombelona, tsy ilay olombelona nanamboatra ity plafond ity, fa ny fetranao any amin'Andriamanitra. Ary raha mampitombo ny fetran'ny sainao ianao hitovy ny sain'i Kristy hoe ilay ten'Andriamanitra teo dia hoe hioany amin'Andriamanitra kokoa dia hitatra ianao. Iza ny manandratra sy mampitombo salamo 5:7 salamo 5:7 fa tsy avy any antsinanana na avy any andrefa na any atsiro ny fisandratana fa Andriamanitra no mpitsara mampetry ny anankiray izy ary manandratra ny anankiray kosa. Manomboka izao aza mampitahy ny fiainanao amin'ny olombelona, amin'ny zavatra vitan'ny olombelona, amin'ny exploit-ny olombelona, fa mbola verikany tiavan'i Jehovah Andriamanitra fa izay ny lalàna voalohany amin'ny fiainana. Andriamanitra hoy izy tsy avy any antsinanana andrefa na lahatsiro ny fisandratana fa Andriamanitra no mpitsara mampetry ny anankiray izy ary manandratra ny anankiray kosa. Ny fisainanao no fisandratanao fa ny fisainanao dia ataovy manaiky an'Andriamanitra manontolo sy tanteraka. Amen. Apetrao eo alohanao tananao dia teneny hoe manomboka izao ny foko ny saiko no momba rehetra dia manaiky an'Andriamanitra. Tiava hoy izy an'Andriamanitra dia ny fonao zany mila tia azy voalohany. Ka tsara aloha ny fanjakany dia anaraka anao ny zavatra rehetra manolona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy ny plafond any olombelona intsony no fetra ny fiainanao. Manolona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hihoatra no ny plafond napetraka ao hatramin'izay sy napetraky ny olona nenao eo amin'ny fiainanao. Voadio sainao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy ny fetran'ny olona ny fetranao fa ny fetran'Andriamanitra izay mitaritany ianao satria Andriamanitra dia ianao mihoatra eo amin'ny fiainanao. Manolona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ninona pronostikan'izao fiainan'izao, ninona korotany, ninona kolokolony izao fiainan'izao dia manolona amin'ny anaran'i Jesosy hihoatra no ny fetra sy ny fefy rehetra sy ny plafond rehetra napetraka ny fiainanao satria mifamatotra amin'Andriamanitra ny fonao satria tian'i Jehovah Andriamanitra. Manolona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ninona ratra alahelo tahotra akivily arerahana aretina tsy naisitrana tany anatin'ny fonao dia manolona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy maina hatrany amin'ny fotony hatrany amin'ny fakany ninona zavatra nandoto tao anatin'ny fonao, ninona mety na karary na nino ary eo ny avy miaina ka ninona mety namono ny fihetseponao rehetrarehetra, ninona natonga anao lasa voabaiko ny fihetseponao sy ny sainao amin'ny zavatra ratsy dia ravako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Ho voninahitry Jesosy ny fiainanao, ny fihetseponao, ny sainao. Manona fahalalana sy fahatakarana mihoatra no fetra izay nalalanao hatramin'izay arako. Manona amin'ny anaran'i Jesosy fa na inona fahaizanao sy fahalalanao dia ampihoatra no fefy ary hitanao fa tsy ny plafond fetranao fa mihoatra lavitra dia mikitana sy ny lanitra.
izay Andriamanitra nanao azy. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy manona fiakarana promotion eo amin'ny fiainanao satria izy fiakarana sy promotion ny sainao manomboka hatrany. Ringana ny oloko no tsy fisiny fahalalana amin'ny ten'Andriamanitra. Manona hitombo fahalalana ny sainao. Hitombo fahalalana an'Andriamanitra ny sainao sy ny fonao ka tsy ho ringana ny fisinao ray manontolo. Manona fahendrena ao anatin'ny sainao sy ny fonao koa arovana ny fonao satria ao ny aviny ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sika rehetra manao hoe amen.